Miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana mavoka-tsefo-karinay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ity. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tantely isika. Ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia manana politika maharitra hitantanana izany lalam-piariana tantely izany, ka izany indrindra no entina ato anatin'ny fandaharana ho amin'ny anivo ndahoary. Tantely bibikely mamenomamy manandanja lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona satria miantoka ny fahasalamana, iakina ny fambolena sy ny fanirian'ny zavamaniry isan-karazany. Miaro ny tontolo iainana, maro ny tombontsoa azo avy aminy ka azo lazaina fa miantoka ihany koa amin'ny fanjarian-tsakafo. Manana karazana tantely mampiavaka azy i Madagasikara. Bibikely mora ompiana ary mazoto miasa ny tantely. Mahatratra 12 hatramin'ny 15 litatra ny vokatra mamy tantely azo amin'ny fiotazana isaky ny tohatra moderna. Afaka mamokatra karazana mamy tantely maro isan-karazany isika noho ny fananana karazana zavamaniry betsaka azo ny tantely atao sakafo. Ankehitriny dia manodidina ny iray alina mpiompo tantely, mivelona amin'ny oseam-piariana io. Ny vokatra moa dia azo sokajiana ho anisan'ny tsara kalitao ary ankafizin'izao tontolo izao. Tandindindoza nefa amin'izao fotoana izao ny fiompiana tantely eto Madagasikara noho ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny doro-tanety, ny fisian'ny aretina varoa, ny fanapahana ny ala, ny rivo-doza isan-karazan'ny fanesy ary ny ahitana sy ny sisa maro. Vokatra izany dia ny henan'ny sakafo azon'ireo tantely hohanina, ny henany isana andian-tantely, ny henany vokatry ny fiompiana tantely ary mora maro ireo vokatra tsy manara-penitra ka miteraka faty antoka ho an'ny mpiompy. Noho izany dia zava-dehibe ny fiarovana azy ireny antoka ho amin'ny vavin-tantena ara-tsakafo. Efa manana politika mazava amin'ny fampiroboroboana oseam-piariana tantely io ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, izay isan'ny atao laharam-pahamehana ka miezaka ny ampaharitra ny fisian'izany bibikely tantely izany. Misy sordalana araka an'le toromarika ny menandrimo matofolo no tanterahanay ny ametrahana amin'ny eto Madagasikara na toerana ahafahantsika mamokatra reny tantely. Ny reny tantely le reine zany le mpamokatra tantely, le mpanatody zany no vokarina. Ka io zany mbola tsy nisy zany teo aloha fa fomba anankiray zany raha ohatra ka tsika zany manana mandray an'io teknika vaovao io hamokatra reny tantely reine, dia fomba anankiray ahafahantsika mampitomba amin'ny fotoana foia ny reny tantely mpamokatra mamy. Ny faharoa koa izay iaraha-miasa fantatsika amin'ny ministera ny commerce amin'ny famparitahana ireo industrie, anisan'ny industrie izay fanapetraka eto Madagasikara zao ireo mieloria izay vatsiana amin'ny alalan'ny ministera ny commerce fampitaovana rehetrarehetra mba hahafahan'ny olona zany anodina eo atoerana mba misy zany industria manodina ny tantely ho lasa vokatra afaka amidy fanjifa ifaninana eo amin'ny tsena anatiny sy tsena iraisam-pirenena. Fanomezana tanana zany eo ataon'ny ministera rototo io eo anivon'ny fitondram-panjakana mihitsy zany fanosehana fametrahana toerana ahafahantsika mamokatra tantely ny eto amintsika. Anisan'ny toanan'ny ministera amin'izao fotoana izao ny fanaovana sensibilisation firesahana azy fampiasana ireo taovam-pamokarana tantely russe moderne zany. Fantatsika amin'izao fotoana izao mbola lafo vidy io tsy takatra amin'ny fahefan'ny ny be sy ny maro. Anjaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera no manome an'ireo ny olona izay monina mamoro ny ala voaro reny ireo trano tantely ahafahan'le olona le mponina manodidina mioty amin'ny vokatra tsara amin'ny ala zay iainany. Ny faharoa koa dia mametraka ny ato ministera ny fampianarana ny teknika fanamboarana mihitsy ireo vata famokarana tantely, famokarana russe zany. Io tsy hoe zavatra lazaina hoe sarotra, efa nandramana io ary hita fa mety azahoana amin'ny fomba fohy ezaka azahoana vokatra tsara, ka ho ampitaina zany amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny ireo tanora ny amin'ny tontolo ambanivohitra ny fomba fampianarana ny famokarana russe mba ahafahan'izy ireo manana russe moderne. Misy tanjona lehibe no tsara tiana ho tratrarina zany amin'ny taona
taona 4 sy 4 ka hatramin'ny 5 sy 4 mametraka zany tanjona lehibe hatratra any amin'ny 1 million de russe zany no apetraka ny hoeta amitsika hita zany raha ohatra ka ny russe anankiray afaka mamokatra eo amin'ny 5 kilo de fa azotsika antsaina sahady ohatrinna ny mety vola iodina amin'ny tontolo ambanivohitra antenaina zany ny ezaka zay atao ny fitondram-panjakana de angatana koa ny fiarahamientana amin'ny tontolo ambanivohitra mba hiara ifarimbona itsika mba ahafahatsika mahazo aloha ny tombontsoa mivantana amin'ny tantely ho ahafahatsika manatsara ny ho atokantrano ary indrindrandrindra koa ahafahatsika indre malagasy ray manontolo mba ahazo koa zany ny tombontsoa koa amin'ny fafitantena ara-tsakafo zany ampitomboana ihany koa ny fampiofanana sy ny atao hoe fanentanana ny mpisehatra rehetra fiompi-tantely isehatra ao anatin'izay mamatianina kokoa iroboka ihany koa aminatin'izay seha-piariana eo amin'ny famokarana ara-biolojika dia isan'ny seha-piariana anankiray nametrahantsika an'izay cahier des charges zay ny resaka fiompiana tantely izay ahafahantsika amin'ny roso bebe koa mitodika amin'izay filanitsena na eto anatiny na iraisam-pirenena indrindraindrindra satria isan'ny manandanja bebe koa zay ary isan'ny be mpitady izay resaka vokatra tantely izay mila mamokatra an'izay filana ilaitsika eto Madagasikara ilain'ny vahoaka ny isika dia ao anatin'izay viny izay no entina piroboroboana sy ampitomboana izay sy vokatra azo amin'ny tantely izay na ho antsena anatiny sy ampitomboana ihany koa ny atao hoe fanondranantsika satria isan'ny mpanondrana tantely ihany koa Madagasikara ny velany tsy maintsy tandrovantsika zany ny kalitaon'izay tantely zay mba tsy isiny ataontsika hoe fairano mety iseho amin'io fanondranana tantely vokatra avy eto antsika eto Madagasikara zay eo ilay tsy tokony isina akora simika ao anatiny fa eo ihany koa ilay fiadiana amin'ilay présence na atsony teknisiana moa hoe métolo na karazan-javatra hafa mety hanimba ao anatiny reny tantely reny ary misy moa laboratoire zay efa miara-miasa amintsika akaiky mitsirika an'izany eto Madagasikara fa misy kosa fitilina izay takin'ireo firenena mpanafatra indrindrandrindra fa navy any amin'ny vondrona européenne moa zany dia tsy maintsy andefasana échantillon ana tantely any amin'ny vondrona européenne indrindrandrindra fa any France moa tena fampandefasantsika ny laboratoire fandefasantsika zany mba ahafahantsika mahazo an'ilay certificat sy résultat d'analyse probant zany sy ahafahana mandresy lahatra an'izy ireo andray hatrany ny vokatra azotsika amin'izay tantely zay ankoatran'ireo tatikasa maro dia misy ihany koa ny fel na ny sampandra-rairay ao anatin'ny ministera miezaka mamaly araka izay azo atao ny fangatahana toana ilain'ireo mpiompy izay mahavelom-panantenana ireo mpisitraka izay misehatra anatin'izay fiariana tantely izay ohatra amin'izany ny fisian'ny miellerie napetraka ny mahajanga sy farafangana miaraka amin'ny fitaovana ao anatiny zava-dehibe ny fiarametan'ny mpisehatra rehetra amin'ny fandaminana ny lalam-piariana tantely ny maison de l'apiculture malagasy izay vondronan'ny mpisehatra efa salazany hoe matianina efa mpolo taona ny maro ny asa tao anatin'ny sehatra dia manao an'izao fankalazana zao voalohany ity fa eritreretina zany hoe atao foana izay fankalazana zay isa taona iarahanay amin'ny ministera moa sy zay mpiara-momby miantoka afaka manoana an'izay ihany koa misy seha-pirenena tantely amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe mandroso nefa ny azo lazaina hoe tsy de mandroso loatra ihany koa mandroso izy satria maro ny olona ankehitriny milina amin'ny resaka tantely fiompiana tantely sy ampiariana azy trandrahana tsara ary mampidi-bola ho an'ny mpiompy mbola malalaka raha teo ny tsena ary maro ihany koa ny filana zava-dehibe ny fahatsarahan'ny kalitao manaraka ny fenitra mba ho vokatra ara-pahasalamana ary indrindra ihany koa ho ekena eo anivon'ny tsena anatiny na ivelany rahandria maro manana anjara soa isan'ny mpiompy tantely sangany efa mpandraharaha avy ao anjepy manjakandriny
matianina ary mivelona sy mifototra aminatin'izany seapirina tantely izany. Efa nahazo toana tamina tetikasa iray teo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Mitrandraka hatrany izy ny amin'ny fampivelarana io asa fiarina tantely io. Maro ny dingam-pahombiazana ny nolalovany satria amin'izao dia manodidina ny 4,000 litatra isan-taona ny vokatra azony avy amin'ny tantely. Dadabe anay no efa niopy tantely tamin'ny fiompiana nentim-paharazana tamin'izany dia taty arina kely ary dadanay no niopy tantely dia niopy tantely dia ny fiompiana natao moa zany ry sakadra fotsiny ary taty farany amin'izay nandray azy ho asa fivelomana tamin'ny taona 2012 teo zany hoe afaka kely ny fahatongavan'ny varoa teto amintsika zany dia nandray azy ho asa fivelomana amin'izay zany hoe nanomboka nidatra nanatsara arak'izay tratra mba ho russe akadra sy misy sir gaufre sy ny izy tontolo rehetra tokony hiasa ao anatin'izany fiompiana tantely manaraka ny fenitra zany. Ny amin'ny resaka fiompiana tantely aloha dia matoa zay miteny aminareo mbola tena ao anatin'ny sehatra fiompiana tantely hatramin'izao dia tena azo lazaina fa azo raisina ho isan'ny asa fivelomana. Ohatrana zao dia tsy manao afa-tsy ho sehatra fiompiana tantely io ihany, tsy mba miompy zavatra hafa mihitsy ho asa fivelomana fa dia tena asa fototra ary mampiasa olona ivelan'ny tena koa raha satria tsy araka le asa moa arak'izany tsy azo ambanina intsony zany ny fiompiana tantely ho ambinambinasa sy hoe karazana hoe hoaingohaingo tanàna fotsiny fa dia azo lazaina fa ho asa fototra izy dia asa mahavelona manana ny lanjany ny fiompiana tantely. Azo lazaina ihany koa fa ampy ivoarana indrindra ho amin'ny tontolo ambanivohitra ampy afahana mivoatra ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ny fiompiana tantely. No amarininy njara fa asa mora atao ny fiompiana tantely sy ny fikarakarana izany. Zava-dehibe nefa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fifehezana ny teknika fiompiana hoy izy ary indrindra ny fahalalana ny fiainan'ny tantely amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny fiompiana tantely rehefa ikarakara tantely zany dia ny zavatra jerena voalohany indrindrany dia ny tontolo manodidina ny sakafo zany io dia faharoa manarak'izay dia ny taranaka tantely. Ohatra ny mijery akoho hoe raha hijery akoho anatody dia iza ny tsara sy iza no maro atody sy iza ny ohatran'izao dia ny taranaka zany isan'ny zavatra lehibe ary indrindrandrindra ny fikarakarana dia amin'ilay fikarakarana indrindraindrindra ny tena tsy azo ambanina indrindra tsy azo zay le teneniko hoe tsy azo atao ambinasa ny fiompiana tantely ka hoe isak'izay mahatsiaro zay vao andeha hikarakara tantely fa dia mila ranamaso isaka 5-10 andro isaka 10 andro ny tantely anankiray fa izy indray nefany arak'izany dia tsy mandany fotoana raha samy fiompiana satria raha ataontsika aka ohatra tsika dia miompimby anankiray zao dia malany olona roa ao anatin'ny ray andro farafahakeliny maraina mandraparivan'ny andro olona roa dia ny andeha tantely ray nefa dia malany 15 minitra isaka 15 andro ny laniny zany hoe azo lazaina fa tsy mandany fotoana raha manana tantely toa hoe 30 isa zany ny tena dia azo eritreretina tsara mihitsy hoe mbola tohizina ihany ny asanao andavanandro fa isaka 15 andro fotsiny ianao mba manokana tapakandro kely hijerena an'io. Arak'izany mahavelom-panantenana ireo mpisehatra ny hoaviny seapirina tantely raha ho antsika eto Madagasikara. Dia izay sendray fandarana tamin'ity androanio ity manentana antsika rehetra ry izahay hiaraka hiaro ny tantely isika ho amin'ny sakafo maharitra sy olovainjafy. Manome fotoana manaraka indray veloma tompoko.